araka ny nambarako teo ny hoe el na ela dia fiantson'ny kananita sy ny kardianina ny anarany Andriamanitra ny vavahana fa ny jiosy ihany koa na ny zanak'Isiraely tamin'ny fotoan'androny dia el ihany koa ny antsonan'Andriamanina. Raha mamaky sika zany ny Salamo 7:50 ny 5 sy ny 7 fa ao ihany koa ny hoe Elohim rehefa atao amin'ny mariky ny fahamarona zany na pluriel dia io ihany koa no ny antsona ny Andriamanitra ny vavahany zanak'Isiraely anehoany nylay Andriamanitra mahery sy matanjaka ary Andriamanitra pahary sy tompon'izao rehetra izao. Dia ny fomba fiteny azy hoe Elohim. Inona tsara hoe Elohim, zay zany filazany azy. Raha mamaky zany tsika ao amin'ny Genesis 1 andininy 1 raha mijery ny baiboly amin'ny teny Hebreo isika dia Elohim no resahany ao tahaka zany keo amin'ny Genesis 1 andininy 9:20. Io le Elohim io zany dia milaza lay Andriamanitra feno sy tanteraka zay manambara ny tenany amintsika olombelona ka na amin'ny endrika fahamarona azy pluriel dia manambara fiombonana milazany amin'Andriamanitra mihitsy zany fa tsy milaza fahamarona akory hoe mivavaka amin'Andriamanitra maro isika fa maneho ihany koa raha raisitsika ny tena hoe feno sy tanteraka ilay Andriamanitra Elohim. Na indray tsy aravana tsy mahay na tsy mivaky loko tsika kristianina protestanta dia ny fiangonana zandry ny tena mianatra mafy anio mihitsy ary adinina any amin'ny katekomenina ary dia rehefa mampiasa an'io anaran'Andriamanitra elo io dia fanina le kristianina Fjkm dia atalainy amin'izay tsika ny anareo ary tsy mahalala ny Andriamanitra reo ohatrany marina ihany tsika ary tsy mahalalako samia nge mandinika zao fireminreto zao ny fantatra ao no nge mba hijery tsika Elsaday eo analazany atao Elsaday zany zay zokozoka fambany Elsaday izy zoko to ka ny Elsaday ny dikany dia Andriamanitra tsy toa Dieu tout puissant tatsika any amin'ny Exodosy 9:2-3 fa misy koa ny antsona hoe El Elyon dikany El Elyon dia Andriamanitra avo indrindra any anatin'ny kontsika any amin'ny Fjkm Atsimon'Imahamasina aty nandeha rehefa tazonareo raisina tsara izany any amin'ny kontre Fjkm Atsimon'Imahamasina ofisialy ihany koa. Fa misy koa ny antsona hoe Elohim ndikany Elohim ahoana izy Andriamanitra maninona mandrakizay Dieu d'éternité tatsika any amin'ny Genesis 1:20-7 ny Isaia 9:20-4 fa ity ny tena malaza be ty rehefa iady ny zanak'Isiraely dia io no okaokany izy azy zany tsy mba hoe fataizinareo alina tsy zay le ohatr'izay le izy fa ny anazy ny El Gibor dia Andriamanitra mahery. Ny an'ny Silamo zany Allah Akbar fa ny antsika indray ahoana fiteny azy El Gibor no mba malao zao tsara hoe El Gibor lefa isa roa telo zany rehefa mandeha zany any amin'izay andehandehanana any manomboka latsinainy dia El Gibor venareo El Gibor Andriamanitra mahery. Fa eo ihany koa ny Elemet ndika ny Elemet indray dia Andriamanitry ny fahamarinana
Andriamanitra ny fahamarinana. Ny Elhaneman. Ndao hoe averitsika tsara hoe. Tandre mivaky manjara hafa. Vadika zavatra hafa. Elhaneman. Andriamanitra mahatoky. Misy an'le emanina io, dikany emanina, amen. Ao venareo? Teny Elhaneman, Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra marina, Andriamanitra manohana, Andriamanitra mamahana. De manome hanina tsika io zany. De azo atao koa el mamahana. Tsy manino zany mamahana sakafo zany. Elesad. Ny Elesad andray dia Andriamanitra iray, Andriamanitra tokana tsy manam-paharoa. Andriamanitra tsy manam-paharoa. Hitatsika ao Malaki toko faharoa andininy fahafolo. Elesad. Fa eo ihany koa ny Elgana. Ny Elgana andray fomba fitenin'ny jiosy io. Rehefa ny ono hoe sary-piaro Andriamanitra. Andriamanitra sary-piaro. Elgana. Fa eo ihany koa ny amarana azy no hoe Elhai, Andriamanitra velona. Elhai, Andriamanitra velona. Dieu vivant. Hitatsika ny Joshua toko fahatelo andininy fahafolo. Andao averitsika tonona ray mandeha reo anaran'Andriamanitra rehetrarehetra reo le El zany Andriamanitra El. Ao ary El Shaddai faharoa, El Elyon fahatelo, El Olam fahaefatra, El Kibor manaraka, El Emet manaraka, El Aneman manaraka, El Esad manaraka. Ary ny farany zay zany le Andriamanitra. Raha maheno zay ianao, fantatrao tsara ny Andriamanitra ivavahanao. Inaiza amin'io raha ny elona tononoko amin'teny ity sanatria zany miakatra ny tranony mpanendaka dia fa mahita anao zao no teneniko amin'ity. Ao eny ary. Lasa indray ary tsika. Ny anaran'Andriamanitra teo amin'ny Jiosy. Raitsika indray zany. Io le soratra teny Hebreo io nantsona hoe tetragramme divin. Io zany le hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Dia zao ny fanoratana azy amin'ny teny Hebreo. Teny Hebreo moa zany avy ety ino zany akavanana ty? Akavanana miakavy. Zay zany lizy. Dia rehefa mamaky baiboly mamaky baiboly amin'ny teny Hebreo dia avy ety no makany. Avy ety zany ny azo makany. Ao, zay zany. Ndao ary, zao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Dia io nasiana zanatsoratra. Efa nasiana zanatsoratra io. Ny zanatsoratra hoe Adonai. Zanatsoratra amin'ny Adonai zany, dikany Adonai dia tompo. Fa io Yahweh. Zay ny famaky azy. Ndao mianatra teny Hebreo tsika. Avy ety kavanana zany miakavia. Ndao ary mavakitsika lizy. Isa roa telo. Yahweh. Ao, miaraka makampa, averina. Yahweh. Zay zany le izy. Ka dikany Yahweh, io ny avian'ny teny katolika hoe hoana? Yahweh. Ka tsy diso zany protestara amin'ny teny hoe Yahweh. Ao any anay Jehova ihany, hita hoe tsy nianatra ny anaran'Andriamanitra. Fa mety dolo na Yahweh na izy, na Jehova. Io Yahweh ihany nasiana zanatsoratra Adonai dia hoe le iny tovy amin'ny J ihany. Dia lasa hoe Jehova. Adonai ve izy? Zay zany izy mitovy ihany reo zany. Ndao indray jerentsika ny Andriamanitra teo amin'ny Jiosy. Manaza be zany misy hira anankiray zay asaiko iraintsika mba hatadio kely iny sery-pitendry. Misy hira tianareo be misy an'le hoe Jehova Jire, hainy sekolelady zany. Ina moa ny hira iny raha tsy diso. Hainareo iny hira iny. Misy an'le hira rehefa avy eo iraintsika lizy. Jehova Jire, ina dikany Jehova Jire? Jehova mahita. Jehova mijery. Dia ny manaraka indray. Jehova Rafa. Jehova manina indray?
Jehova manasitrana sy manafaka. Engane mba Jehova rafano anafaka ny firenetsika. Jehova nisy. Onanay dikany hoe Jehova nisy, Jehova fanevako, Jehova reharehako. Zay le dikany. Ary anankiray Jehova raha. Jehova raha. Dikany Jehova raha ndray dia io le ry amin'ny Salamo 120:20 tena tiany Davidy io io zany le teneny hoe Jehova ny mpiandry ahy. Mety mizesta be zany rehefa tonga any an-trano Jehova ny mpiandry ahy dia Yahweh raha. Fa izy ndray manaraka Yahweh tovy amin'le Jehova ihany io zany. Jehova Shalom mandray zany eto na Yahweh Shalom. Iny indray dikany Jehova Shalom na Yahweh Shalom. Jehova no fiadanana. Zay le izy. Shalom mo fiadanana. Arabony akaikinao hoe Shalom. Fiadanana ny dikany zay. Fampiarama zany. Salam ina dia zay. Shalom Yahweh Shalom. Fa ny anankiray ihany koa Yahweh Tsidekenu. Yahweh Tsidekenu. Ny dikany Yahweh Tsidekenu ndray Jehova ny fahamarinatsika. Tsadek, hafa le sadeka le fa tsadek. Yahweh Tsidekenu, dikany tsadeka marina. Yahweh Tsidekenu, Jehova ny fahamarinatsika. Ity hainareo kosa. Jehova na Yahweh Elohim. Ao ndray izy? Jehova Andriamanitra. Tatsika miverimberina ao anatin'ny soratra masina io. Genesis 2:2. Ty indray manaraka Yahweh Malkenu. Dikany hoe Yahweh Malkenu ndray Jehova no mpanjaka. Melek mpanjaka ny dikany. Melek Jehova ny mpanjaka atsika. Zay an'le Jehova ny mpanjaka atsika. Ary ny farany ty tena hainy fiangonana zandrina misy rehefa mira. Yahweh Sabaoth. Aona izy? Yahweh Sabaoth. Ndikany Yahweh Sabaoth dia Jehova tompony maro. Fa ny tena dikany io le hoe Jehova tompony maro io dia Andriamanitry ny tafika. Andriamanitry ny tafika. Rehefa iady zany zanak'Isiraely dia Yahweh Sabaoth no teneniny. Andriamanitry ny tafika. Andriamanitry ny maramila. Ary rehefa miteny Jehova le Andriamanitra Yahweh io dia manaiky ny maramila. Zany zany tamin'izany vanim-potoana zany Jehova tompony maro. Dia io nampiasain'ny maramila tamin'ny andron'ny Jiosy sy ny zanak'Isiraely. Samuel 1:2-9. Andao any amin'ny testamenta vaovao sika maraparana azy sady i Jesosy maninona? Io no Andriamanitra ivavahantsika. Jesosy Kristy le Andriamanitra tonga nofo, le niara-nonina tamintsika. Jesosy Kristy ny dikany hoe Jesosy na Jesoa dia Andriamanitra mamonjy ao na hoe Andriamanitra mamonjy. Dia izay ne mba mila namboarina tsara le fomba fitenenana hoe raha miteny hoe Jesosy mamonjy dia lasa ahoana izy? Andriamanitra mamonjy. Ka lasa mamonjomonjo manko le izy. Ma rehefa miteny hoe Jesoa anao zany na Jesosy dia efa nidikan'izay hoe ahoana? Andriamanitra mamonjy. Ao fianareo reo? Koa manahirana manko nezany hoe Jesosy mamonjy à 300 mètres. Dikan'izay ohatra eo amin'ny 300 mètres ihany izy zany no raha mihoatra 300 mètres dia tsy mamonjy. Jesoa, na tongan'le Jesoa dia Esoa amin'ny teny Hebreo Esoa. Amin'ny teny Hebreo zany mitovy satria tsy isy zanatsoratra dia mitovy ny teny hoe Josoa. Jesoa mitovy daholo zany amin'ny teny Hebreo Hosea ny aso sy ny jita atsika teo le Jehova teo mitovy amin'ny ji ihany dia mitovy ihany. Isaia mitovy hoe Jisaia. Ireny zany dia Andriamanitra mamonjy daholo ny dikany.
ka io Jesoa io na Yesoa io zay ny nadalany olona atsika rehefa tsy mahay soratra masina ny Andriamanitra efa valanao tsisy an'izany Jesosy zany tsisy an'izany Jesosy zany ny anay Yesoa de lasa tokony vendrano marina zany ke anao tsy mahaiko ao ve tsika mila mahay tsara zany tsika ka dika ny Yesoa Jesoa ihany ao Andriamanitra mamonjy io Jesoa io l'Andriamanitra mahagaga mpanolotsaina Jesoa no Messia ilay voaositra Jesoa no Kristy tompo zay ny diany Jesoa avy any Nazareta io zany Yesoa tolo zany Jesoa avy any Nazareta hainy mpiandry tsara zany eo mandroka an'le zavatry anaran' Jesoa olona izy Jesoa avy any Nazareta zany reny so mivadika avy any Andotam-penaka avy any Nazareta Jesoa Kristy mpanalalana amin'Andriamanitra de io ary misy teny Hebreo mahafinaritra be io ary nafinaritra na hitako any amin'ny trano tokantranona kristianina Fjkm Atsimon'Imahamasina any io mahafinaritra be io zany Yesoa notsri umeleha Yehudim ina ny dikan'izany Jesoa avy any Nazareta no mpanjakan'ny Jiosy Jesoa avy any Nazareta no mpanjakan'ny Jiosy de hitanareo amin'io fa mipetraka tsara le ihaso vehaso le Jehova nataoko menamena io izy zao tena mahafinaritra be le izy zay zany Jesoa Kristy fa ao amin'ny soatra masina koa Jesoa Kristy Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny olona de jerevy tsara ke fa amin'ny soatra masina misy teny maromaro zay Jesoa no teny azy izao no le izao no io de fanafoezana ny hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrak'izay no ao venareo zay zany de ndao ara ngoaritsika ary miteny zao hoe izao mpiandry tsara de nareo ary hovay le anankiray izao zay izy hatrizay ka ho mandrak'izay no mpiandry tsara ao izao ny voaloboka alefa izao zay izy hatrizay no voaloboka ao de izao no Jehova izao no Andriamanitra de misy anankifito reo farafahakeliny hitatsika amin'ireo soratra masina ireo le izao no de mamila aitsika ny teny zany tsika izao no hitatsika amin'ny soratra masina de milaza lay izao zay hatrizay ka ho mandrak'izay zany zay tsy iza fa Jesoa Kristy ihany eny arava Jesoa de Andriamanitra feno ireto ary ny anarana manamara fa Jesoa de Andriamanitra feno ao ny hoe Imanoela ho avy ny Krismasy ina ny dikan'le Imanoela le amitsika Andriamanitra le im zany le im milaza n'lay avec na miaraka amitsika na amitsika ny el fa nianarantsika teo Andriamanitra ka ny Imanoela zany dikany de amitsika Andriamanitra miaraka amitsika Andriamanitra miandany amitsika Andriamanitra fa Jesoa Andriamanitra feno ihany koa de tonga nofo Jesoa Jaona toko voalohany ka hatramin'ny efatra amby folo fa Jesoa dia Andriamanitra marina ihany koa Andriamanitra marina Jesoa ary zanak'Andriamanitra velona de fantatritsika tsara fa Andriamanitra fitiavana izy any amin'ny Jaona toko voalohany fahaefatra andininy fahavalo fa tsarovy koa ry ava fa i Jesoa tsy hoe Andriamanitra feno fotsiny fa i Jesoa de olombelona feno ihany koa ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andininy fahadimy de tena ambara mihitsy ao no mahaolona ny Jesoa de any amin'ny Lioka toko faha 20 andininy fahafolo de tena ambara koa hoe zanak'olona izy fa i Jesoa le olombelona feno ihany koa de mpanjakany Jiosy io le teny fanesoana mbola napetaka zalahy teny azo fijaliana ary fa Jesoa nefa de tena mpanjakany Jiosy mihitsy Matteo toko faharoa andininy faharoa fa Jesoa koa de mpisorona be Jesoa ary mpaminany sady mpisorona zany Jesoa no
mpamina azy. Andao ary mara-pananazy tsika ryava. Ireo anarany antsonan'i Jesoa ao amin'ny Apokalipsy. Ao amin'ny taratasy 7 ho an'ny fiangonana tany Atsimon'Imahamasina. Dia nambara mihitsy fa zany Jesoa zany ao bokin'ny Apokalipsy tsy mahita anarana hoe Jesoa ianareo. Ao amin'ny Baiboly rehetra zany amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany tsisy anarana hoe Jesoa. Tsy hitanao ao zany anarana zany na Jesosy. Fa any anarana hafa daholo ny lazana any Jesoa. Ao amin'ny taratasy 7 ho an'ny fiangonana tany Atsimon'Imahamasina dia ambarany tsara mihitsy hoe ny Apokalipsy 7:1 lay miazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiry volamena 7. Fa ny amin'ny Apokalipsy 7:2 dia voalazany eo hoe ilay voalohany sy farany tamin'izany mantsy nenjehana ny fiangonana dia tsy azo teniteneniny zany anarana hoe Jesoa zany fa mampigadra. Zany zava-nisy tamin'izany vanim-potoana zany dia ao amin'ny Apokalipsy 7:2 milazana ny Jesoa dia le hoe lay voalohany sy ny farany. Io milaza lay tsy manam-piandohana zany le izaho zay izy hatrizay ka manak'izay lay alfa sy omega. Ao tsika lay manana ny sabatra roa lela maranitra Apokalipsy 7:2 fa ambara ihany koa ny Apokalipsy 7:2 le hoe zanak'Andriamanitra. Any Apokalipsy 7:1 dia voalaza ihany koa hoe lay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana 7. Dia fanina mihitsy zany ny Romanina mahita an'izany. Fa ny fiangonana kristianina na dia nenjehana azy dia vao mahita an'izy dia fantany hoe Jesoa zany ambary zany. Lay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana 7. Apokalipsy 7:1. Any amin'ny 7 ao ny Apokalipsy 7 dia voalaza hoe lay masina izay marina izay manana fanalahidin'ny Davida. Kita ranak' Davida moa izy. Ary ny farany ao amin'ny Apokalipsy 7:4 dia voalaza mihitsy hoe amen favolombelona mahatoky sy marina. Dika ny teny amen moa fa ianarantsika teto hoe mahatoky sy marina. Reo ary ny anarana ny antsona any Jesosy Kristy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy raha ao anatin'ny taratasy 7 ho an'ny fiangonantsika. Fa any amin'ny toko hafa dia voalaza ihany koa any Apokalipsy 4:4 ohatra dia ambarany hoe zanak'ondry. Ary amin'ny Apokalipsy 7:7 dia voalaza hoe ilay nitaingina soavaly fotsy atao hoe mahatoky sy marina. Ilay atao hoe mahatoky sy marina. Zay ny momba an' Jesosy Kristy. Farany ary avo Andriamanitra miseho amin'ny endrika fanahy masina. Le tary amin'le elona be dehibe sy Jehova tary zany izy lay Andriamanitra ray dia nianatritsika taony amin'ny Jesosy Kristy zay indray niantsona azy. Ary eto amin'ity farany tia dia ny fanahy masina. Lay Jesosy Kristy ihany zany lay Andriamanitra ihany zany. Ao amin'ny Genesis 1:1 sy 2 dia ambara hoe fanahan'Andriamanitra fanahan'i Jehova ilay fanahy masina. Fa any amin'ny Jaona 5:20 kosa dia ambara ihany koa hoe mpananatra ny fanahy masina. Lay atsona eo anilanao mba hanampy anao amin'ny fotoana rehetra, io lay mpananatra. Fa azo ambara ihany koa hoe lay mpiaro, lay mpanamarina. Fa ny fanahy masina ihany koa dia fanahy ny fahamarinana. Jaona 5:13. Any amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 dia hoe fanahin'ny tompo. Fanahin'ny Jesoa ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:7. Ary fanahin'aina. Romanina 5:2. Ny mamarana azy reavo dia ny fanahin'izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Romanina 5:2. Ry kristianina malala eto amin'ny Fjkm ATSIMON'IMAHAMASINA. Mila fantatra ao tsara ny Andriamanitra ivavahanao mba tsy hifangaro any amin'ny sampy. Mila fantatra ao tsara ny Andriamanitra ivavahanao mba hiantsona ho azy amin'ny fotoana izay mety ilana ho azy.
amin'ny fotoana mila famonjeny ianao misy anaran'Andriamanitra mety am'izany. Amin'ny fotoana tsy zahatoetra ianao misy anaran'Andriamanitra mety am'izany. Amin'ny fotoana ilana fahafahana misy anaran'Andriamanitra ho amin'izany. Riavana malala ao amin'ny tompo. Fataro tsara ny Andriamanitra inonao zay tsy hafa fa Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Ary Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana no manatrika atsika kehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.